lazaina matetika hoe any lavitra any nareo fa raha ohatra ka tena tia mitandrazanareo nareo dia tongava tia miara-mitolona aminay noho ny adidy noho ny asa manandraikitra noho ny antony maro samihafa dia voatery izahay aty lavitra aty fa izany anefa tsy mahasakana anay ary tsy manakana anay tsy tia mitandrazanay reto izahay ame ny hevitra fa tsy ekenay naovinanaovina mialatra be vata izay mitsanjo ao Madagasikara manodidina ny fifidianana amin'izao fotoana izao tsy ekenay ny fanaovana akozo kolikoly tsy ekenay ny fifidianana ny safidin'ny vahoaka satria izany no efa nanimba ny Madagasikara nandritran'izay fotoana marobe fotoana elabe izay tsy ekenay ny everena ny mpanonga-panjakana eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao panjakana foany fifidianana io dia aza milatsaka intsony ny mpanonga-panjakana tsy tokony avela ilatsaka intsony ny mpanonga-panjakana zay ny zavatra tokony trano Asabotsy 10 janoary dia nivondrona tamin'ny place de la République de Paris boriboritany faraika amby folo ireo diaspora malagasy sy mpanohana ny candidat 5 Andriamatoa Marc Ravalomanana izay nahazo isa 750 mahery amin'ny isanjato tamin'ny valim-pifidianana mbola tsy ara-ofisialy. Mbola teto Paris ihany koa dia nivory tamin'ny 1 juillet any ny antoko-panohana ny candidat 10 Andriamatoa Andry Rajoelina izay nahazo isa 550 mahery amin'ny isanjato valim-pifidianana mbola tsy ara-ofisialy ka samy namaly ny fanontaniana izay napetraka momba ny fifidianana fiodinana faharoa iny ireo mpikambana amin'ireo antoko roa ireo. Les missions d'observation ni communauté européenne na ny Union européenne zany zay tonga tany Madagasikara dia tsy navita ny couvrir ny territoire Ray Manontolo zany hoe tsy nandeha tamin'ny territoire Ray Manontolo ka normal izy raha mahita hoe amin'ny toerana vitsivitsy any eo Madagasikara amin'izao fotoana izao no ahitany an'ilay problème hoe toerana vitsivitsy no ahitany an'ilay problème fa ny problème tompoka dia nitranga eraky ny Madagasikara raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny famenonany voalaza namako teo ny famenonany ny urne amin'ny bulletin précoché ny famenonany ny karapifidianana fosika ozy izy président Ravalomanana zay miparitaka etseroa ny famonon'olona nandritry ny fifidianana ny fanidinany biro-pifidianana amin'ny fotoana zay tokony tsy handinana azy zany hoe tsy fantatra intsony hoe inona ny zavatra antranga atao ka normal ny Union européenne raha miteny hoe kelikely fotsiny hany no hitany amin'ny resaka irrégularité amin'ny élection fa tena maro dia maro tokoa ary maro tokoa ahafahana manafona izany fifidianana zany amin'izy Ray Manontolo fa tsy apahany fotsiny hany. Eo amin'ny filazan'ny ny commission européenne hoe nisy tsy fehezana majinijinika na irrégularité teo amin'ny fifidianana azo lazaina hoe misy observateur izy tany ka mety natsikaritra izy fa mitrango zany zavatra zany nefa koa raha fijerinay azy eo amin'ny fomba fitantanana rehetra fomba fitantanana mikasika fifidianana mihitsy no efa tokony misy fanamboarana hatrany am-boalohany fa nalefa moa fifidianana tsy maintsy misy foana ny zavatra tsy mety ireny ny vokatra hitantsika ka le hoe nisy irrégularité mety nitrango zany fa izany akory mety irrégularité mikasika ny hoe tany amin'ny biro fadatsam-bato mety hoe nisy fifanosehana mety hoe nisy boky adino fa izany akory rehefa tonga ny fifidianana rehefa vao isany vato tsy any amin'ilay isan'ny vato no mety nisy iny zany irrégularité izany. Ny any andafy ange atao maraina ny fifidianana hariva amin'ny valo dia mivoaka ny valiny donc amindry zareo zany ohatrany biby tsy dia fahita masoandro le valim-pifidianana mivoaka afaka tapa-bolana mbola miandry officialisation mbola miandry résultat provisoire ohatrany biby tsy dia fahita masoandro amindry zareo le izy dia tsara koa marihana fa raha ny lalana any andafy ange ka lalana ohatrany hoe Paris Marseille Antananarivo Toliara zany Paris Marseille zany ange miala maraina ianao tonga any amin'ny 3 hariva fa somary manandrama kely ianao hoe miala Antananarivo mandeha Toliara androany maraina ianao mandeha rapitso maraina vao tonga any
tsy tokony hagaga le anomalie sy le irrégularité satria misy koa le candidat nametraka délégué samihafa isan-karazany ao anatin'le commune ohatra hoe équipe-ny HVM ohatra fotsiny l'équipe-ny team fotsiny fatany hoe ty lalany ty ka tsy vitana 4x4 tsy vitana fiara hitatitra an'ty bicyclette moto hoentina tanana mihitsy ary de iny misy mandromba iny andalana lasa andrajoelona tary alefa any rahana mihitsy arany sasany hoe nisy ny fampitifitra ny famely zany sasany torana teny ambony estrade manao propagande mihitsy ny équipe andrajoelona sasany tsy fantatra hoe inona no nitranga karaha zay no antsointsika hoe anomalie fa le infrastructure routière antsika malagasy mihitsy no tsy mamela antsika zany hoe tsy maintsy ara-dalàna avy hatrany le fifidianana tamin'ny deuxième tour ny lalana mitovina nandeha anay tsy misy observateur mihitsy tsy pire tena tsy pire tsy misy observateur mihitsy teo Antananarivo ihany no nahitako observateur ohatrany hafahafa ty tsisy observateur ty famana tsisy observateur mihitsy kanefa ny zavatra niainanay dia on a toujours été agressé misy tsy maintsy misy manakorontana foana tsy maintsy misy olona misakana foana na misy olona mandrebrevy na hoe camp hafa zany mitsofoka ao anatin'ny propagande tsy manaja an'lay lalàna tsy manaja an'lay campagne info fa tsy misy afana mitaraina ka tsisy afaka mahita zany ka rariny de rariny loatra normal raha teny zareo aka de lamina raha fa mbola manontany hatram'izao avizava volombelona fa naninona ahoana no asahina miteny fa lamina sy ara-dalàna tsy misy tonika ny fizotra ny fampelezan-kevitra tsy andeha ilalaon'ny teny tsony ako raha hiteny an'ity zavatra ity fa raha ny zavatra nitranga tany Madagasikara amin'izao tamin'iny fifidianana iny dia tena nisy tokoa mikolikoly izay nitranga teo anivon'ny fikarakarana fifidianana nisy ny kolikoly avolenta ka izany nahatonga hoe ny CENI ve tao anatin'le fandraisana an'izay kolikoly zay na tsy tao anatin'izay fandraisana kolikoly zay raha tsy nandray ny kolikoly izy tsy nisy angambany nikorotana nitranga teo anivon'ny CENI raha nangataka ny confrontation raha nangataka ny fampitahana ny vato izahay na nangataka ihany koa ny fanisana sy ny fijerevana amin'ny atsipri ny ireo vato isan-karazany mba ahafahana mitaky zany fahamarinana izany sy ny fangararana tokoa tamin'iny fifidianana izay nitranga tany Madagasikara iny ka raha ny fantaniana miteny hoe nandray vola ve sa tsy nandray vola ny CENI tsy teny zay hoe nandray vola izy fa en tout cas nisy endrika kolikoly avolenta tao amin'ny CENI nahafahany nanotikodina ny safidim-bahoaka ary nanova izany mba ho any amin'ny ho an'ny olona izay nanao an'ilay kolikoly raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mihevitra ve fa nanao asany ara-dalàna tsara ny CENI raha raisitsika ny tantara CENI anie tsy vo tamin'ity taona ity no hoe niforony ary efa niomana izy ary efa nanomana tonga ny fifidianana efa manana traikefa izy ary efa nanomboka nanao ny asany marina fa nisedra olana koa izy teo amin'ny fanangonana ny fifidianana nefa niezaka izy mba hamahazanolana zany ary ao empamana olana niezaka namoaka farany araky ny filoana sy araky ny lalàna ny foka-pifidianana vonjomaika ko za mahita hoe nanao zay azony natao izy ary niezaka nanao ny ara-drano rehetra momban'ny foka-pifidianana ka raha ny valiteny afaka omeko zany dia nanao ny asany ara-dalàna tsara ny CENI nandritsy ty fifidianana ity ina ny alahenonay amin'ny CENI le CENI io nena le atsotsika hoe commission électorale indépendante io e dia système napetraky ny France Afrique mba igerena ny fifidianana rehetrarehetra any amin'ny tany afrikanina reproche ho an'ny Madagasikara dia neverinay mba ho CENI hafa ty CENI any Madagasikara ty ka azo ametrahana fitokisana
amin'ny alalan'ny fikarakarana fifidianana fa kay seni mitovy amin'ny seni izay hita eto Sero ihany ilay seni izay mamoaka valim-pifidianana osika sy feno kolikoly ilay seni izay hita eraky ny Afrika ka ikontestenin'ny Afrikana ray manontolo ny fifidianana amin'tranga dia zay zavatra reprochena amin'ny seni hoe maninona ny seni tsy mijoro amin'ny fahamarinana maninona ny seni no tsy mijoro amin'izay valim-pifidianana izay neken'ny be sy maro sy ny safidim-bahoaka ihany koa ny tokony avoaka ny seni fa maninona izy no mitongilana amin'izay fanarahany zareo any satria nisy kolikoly avolenta tao amin'iny zavatra nitranga iny zay zany reprochena amin'ny seni. D'ici fifidianana symbolika teto la France dia ny candidat numéro 25 no beta indrindra tsara be le terme hoe symbolique misy antony betsaka le izy anankitelo fotsiny io tononiko voalohany indrindrany ny sakana ataoko sakana avy amin'ny malagasy rehetra zay teto andafy satria déjà le izy teto à Île-de-France no tanterahiny donc tsy de 1 aloha zany tsy toute la France fa teto à Île-de-France ary zay olona naheno sy zay olona afaka ny se déplacer no tonga tany nifidy faharoa manaranaraka izany nisy problèmena information kely le izy ngamba tsy tena hoe tsy dia tena médiatisé fa tsy za manokana zao tsy nahafantatra an'izay ary maro koa ny olona nanontaniako tsy nahafantatra an'izay donc antony anankiray lehibe zany ary antony farany indrindrany araka ny lazaiko teo tsy teto à la frontière ray manontolo le izy fa teto à Île-de-France fotsiny donc karaha nefa ny gasy partout dans toute la France fa tsy eto à Paris fotsiny donc araky le fantaninao hoe ny sélection symbolique dia ny numéro 25 no lasta ambony indrindrany symbolique le valim-pifidianana zany. Nisy ny fifidianana taty ampitan-dranomasina élection symbolique moa natao an'ilay anaran'ilay izy ary nitarika tokoa tamin'ny isa ambony dia ambony ny candidat Marc Ravalomanana tamin'izany fifidianana zany. Inona ny antony izay nitarihan'ny candidat Ravalomanana izay dia tsotra ihany satria ny olona zay eritreretintsika hoe ivelan'le Madagasikara zany ataoko hoe olona éloigné kely zany ka afaka mijery lavitra ny zavatra situation mitranga tany Madagasikara sy tsy dia mahita an'le fiainanao isanandro isanandro dia mahita fa misy tokoa ny tsy fitoviana teo amin'ny fitondrana Marc Ravalomanana sy ny fitondrana ny fandimby tao aoriana natao alohan'izany fitondrana zany ka normal be raha ifidy an'izay ny vahiny malagasy aty ampitan-dranomasina satria hita tokoa le fivoarana tamin'ny tondra teo président Ravalomanana hita hoe tena nivoatra ane le Madagasikara niakatra ho 700 ane ny taux de croissance tany Madagasikara tsy ary migisitra ritsy ny Madagasikara fa efa mbo niakatra taty ambonimbota aty ka dia ka dia nifidy anazy tokoa ary nifidy anazy ny akamaroan'ny mponina malagasy izay miavy aty ampitan-dranomasina tamin'iny fifidianana tamin'ny taona 20 sy 2020 iny. Mandeha be ny resaka hoe inona moa no andrasanay ny 8 janvier date zay efa navoaka ny ACC hamoahany ny valin'ny farany mazava ho azy fa miandro ny fandresena izy ny officialisation ny fandresena amiko en tant que secrétaire général ny TGV France betsaka le tabataba taon'ny K25 sy ny mpanohanazy isan-karazany fa hitako mihitsy le grand écran navoakan'ny zareo tery Analakely fa rehefa jerena nge ka fokotany anankitelo anakefatra ngely nahitana an'le anomalie ka raha ohatra zany omenany K25 le fokotany anakefatra sy 10 nataotsika hoe folo omena 4% zany izy ao anatin'izay omentsika azy ny 2% dia le 55 zany lasa 53 sa omentsika 4 izy tsy maniny lasa 51%. Mbola mandresy foana zany
ny filoha rajoely. Inona raha zavatra takianay amin'izao fotoana izao? Zavatra takianay dia tsotra fotsiny. Izahay tsy mitaky hoe tsy maintsy ataovy izay andaniana ny anina na ianina. Fa ny zavatra takianay dia tsotra fotsiny. Avoainy marina. Ny marina, marina ihany. Avoainy marina fa raha tsy misy io fahamarinana io dia tsy handroso velively Madagasikara ary tsy handroso noviana Madagasikara. Ny angatanay zany dia mba hamoahan'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lapanrenana amin'izao fotoana izao ny fahamarinana. Mijoro ianareo ao amin'ny fitsarana avy momba ny lapanrenana. Mijoro ianareo dia izao ny fotoana nanganana avo ny fiandrianam-pirenena. Mijoro ianareo ary avoainy fahamarinana. Ny zavatra isan'ny tena nahagaga sy nahatalanjona zany a, io moa le fanaovana politika eto amintsika manahirana. Vita ny premier tour, lany ny filoha rajoelina tamin'ny 39%, ny candidat 25 tamin'ny 35%. Dia nalaza be hoe nisy ny tricherie, nisy ny halatra, nisy ny zao a, dia nametraka fitoriana ingahy Ravalomanana. Fa ny tena nahagaga tampoka teo nostominy le fitoriana. Stratégie politika stratégie politika zany a no fipetraka izy io satria nieritreritra izy fa tsy hanaika le 39% ingahy rajoely fa andeha hitory. Nieritreritra izy fa andeha réclamer premier tour de vita ny filoha rajoelina dia andeha hitory fa tsy fatany hoe olona maty range ty rajoelina 39% izy no mitarika. Fa maninona moa izy mitarika indray no hitory? Rehefa hitany Ravalomanana zany a fa tsy taitra ingahy rajoelina, nandrasany tena hita mihitsy nisy taiminina ny géren'le ry misy tao e. Nandrasany a rehefa tsy nihetsika ny candidat numéro 13 dia mody nostominy amin'izay niazy. En même temps izy amin'io fotoana io manao clin d'œil mankany amin'ny communauté internationale hoe jereo nareo fa za nge tia filaminana, jereo nareo fa za nge tsy mpananganady, jereo nareo fa za nge tsy mpandrava. Fa voaka ny deuxième tour iaraha mahita fa iza ny tena mpandrava, iza ny tena mpanakorontana, mbola tsy mivoaka akory ny résultat officiel ny HCC dia fa manakorontana ny K25 sy ny KMMR. Nalan'ny président Ravalomanana tokoa ny requête rehetrarehetra izay napetrany teny fitsarana avy momba ny lapanrenana tamin'ny fiodinana voalohany iny. Ny antony dia noho ny tombontsoa ambony firenena. Zay ihany, noho ny tombontsoa ambony firenena dia nalan'ny président Ravalomanana ny requête rehetra tany amin'ny HCC. Inona moa ny anton'izany zavatra izany? Mba tsy hisiany hoe efa nandroso tamina étape démocratique ny Malagasy dia indray fa ho averina aty amin'ny voalohany ndraika dia hoe hosimbaina soravana daholo ny zavatra rehetra efa najoro teo. Dia izay ny antony voalohany indrindra hoe aleo sotomina le requête mba hahafahana miroso any amin'ny dingana faharoa dia ny fiodinana faharoa izany. Nefa ny moa amin'izao fotoana izao dia tena problema be le izy satria raha nanala an'izay requête zay tsy midika mihitsiny hoe tsy marina na diso ny zavatra naterina tany, tsy midika mihitsiny an'izany zany zavatra zany fa midika kosa hoe noho ny tombontsoa ambony firenena dia nalana le izy kanefa noho ny amin'izao fotoana izao rehefa osoka kolikoly tsy marina no mitranga dia nanenenana ihany angamba ny nanaovana an'izay fa ny ilaina mihitsiny hoe tokony navela niseho dieny voalohany ny mangarahara sy ny fahamarinana tao anatin'iny fifidianana izay natrehantsika iny. Alors le verdict sera accepté par les Malgaches parce que je rappelle que les Malagasy sont un peuple fier et sage et qu'ils savent faire la part des choses. Je rappelle que nous arrivons à une finalité, c'est-à-dire on arrive à la fin d'un long processus démocratique, une élection démocratique qui a été acceptée par tous les participants.
Donc je ne rappelle pas ce qu'a dit le secrétaire général tout à l'heure du TGV France, qui a indiqué que nous avons eu des chiffres plus élevés que ceux déclarés par la CENI dès le premier tour. Néanmoins, nous avons décidé de respecter la décision de la CENI. Alors, je dirais que la HCC proclamera le résultat réel, sans fioriture, Il y a eu certes quelques irrégularités, mais acceptées par tous. Et nous arrivons, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, à une conclusion. Arak'ilay lazaiko teo izahay oa tsy mitaky ny hoe atao vilany ny candidat zatsy na candidat zaroa fa ny takinay dia ny fahamarinana. Rehefa miseho ny fahamarinana dia manaiky izahay. Rehefa mbola tsy miseho zany fahamarinana zany dia tsy maintsy mitohy ny fitakinay. Zany hoe raha tsy ny fahamarinana no avoaka ny fitsarana avy raha amin'ny 20 janoary avy zao dia mbola hitohy ny fitakinay mandra-pivoaka izay fahamarinana izay. Ozy izy ianao hoe tsy efa ampy ve zay ny fisian'ny crise politika teto Madagasikara izay fotoana elabe izay. Izao zavatra tokony tsy maintsy tenenina, tsy nisy zavatra nanova ny tany anankiray raha tsy ny fidinana an-dalambe. Tsy niova ny tantara raha tsy nidina an-dalambe ny vahoaka. Satria io fidinana an-dalambe io dia fanehoana ny tsy fankatoavana amin'ny zavatra mitranga anankiray. Ka dia ozy izahay hoe mety mbola tsy ampy angambany ahafahana manarina Madagasikara ny crise politique ka antenainay fa ity ny crise farany ahafahany Madagasikara amin'izany lavaky ny fahoriana, lavaky ny fahantrany zany ity ny crise farany ahafahany Madagasikara amin'izay mitraka sy mandroso any amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany.